Dia watsangatsika amtitonti ni raffinerie aurifère de Madagascar voalohany eto amin'ny firenena. Izany dia ahafahantsika mamadika ny volamena voatrandraka eto atoerana ihany ou hors monétaire sy lingot mialoha ny androanana azy any ivelany amin'ny fomba faly miarahaba sika rehetra mpanaraka sy tapaka ny gasy ny tenako androany isika dia nderesadresaka toy ny mahazatratrany famitianam-baovao izay malaza tato anatin'ity herinandro ity no resantsika ka ho resansika amin'izany mahakasika ny lahateny izay nataony Andriamatoa ANDRY RAJOELINA izay filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao nilaza moa izy tamin'ity andro androany ity amin'ny mahalaharam-pahamehana an'izay hoe Madagasikara tsy maintsy handroso zay ka maromaro ireo teboka izay nitsindriny tamin'izany fa milohan'izany dia azadiny manao commentaire amban'ity videontsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra anaovantsika video manaraka azadiny ihany koa milike ny videontsika ary azadiny toraka zany hatrany miabone amin'ny chaîne tsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nimsesy tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary toy ny fanao isan-taona moa dia tsy maintsy manao lahateny ny filoham-pirenena ao anatiny andro farany amin'ny farany taona iray milohany hirosona amin'ny taona manaraka ka noho izany dia nanao lahateny Andriamatoa ANDRY RAJOELINA tamin'ity andro androany ity ka nilaza moa izy tamin'izany fa teboka maromaro no nitsindriny mba hampandrosona an'izay Madagasikara araky ny voalaza zay ka tao anatiny izay teboka nitsindriny izay isan'ny nanaitrany maro no naheno nilay hoe zaza voateraka dia tsy maintsy enregistrena ao anatin'ny base de données hôpital hoatran'ireny any andafy ireny mba afahana manaraka ny toe-piainany iny zaza voateraka iny mandrapa alehibeany ary raha ohatra ka manao infraction mo izy aneoriny any dia iny momba azy iny no anarahana an'izay zavatra mety ho ataony izay mbola nitsindriny ihany koa ary tena nanaitrany maro dia maro tokoa ilay hoe hanangana industriana purification et raffinerie d'or mba hamadihana anireny volamena izay trandrahana eto Madagasikara ireny ho lasa hors monétaire mba hialana amin'izao fototonganany ariary lava izao nisotra sy nankasitraka anivoaka malagasy rehetra izay natoky azy ny tenany ary niarahaba anivoaka malagasy manerana ny nosy nilaza moa izy tamin'izany fa tsy andisy fanantenana anivoaka malagasy ray manontolo izy aza manahy ianareo avoaka malagasy rehetra ho izy na ianareo nifidy na ianareo tsy nifidy na ianareo mbola anatin'ny fisalasalana tanteraka fa izaho dia tsy maintsy hanatanteraka ny andraikitra izay iandrasanareo amiko ary ny Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjoko tao anatin'ny lahateny niatrany ny hoe ny fanomanana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eo ihany koa ny ady amin'ny fahantrana tsy maintsy hotratrarina farakin'izay haingana ho izy ny fahatarana izay misy atsika malagasy amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ihany koa ny fanomezan-danjany maholona ny fampiroboroboana ny industria sy ny asa sosialy ny famokarana sy fandinana orinasa ny fanatsarana ny asam-panjakana hitsinjo ny voaka rehetra indrindra fa ireo marefo sy ny vehivavy ary hanome hasa ho an'ny tanora mba hisorohana amin'izao tsy fisina asa lava izao izay miteraka fahantrana ho izy hatrany hosokafana farakin'izay haingana ireny hôpital manara-penitra izay efa vita ireny mba hiadina amin'ny valanaretina sy ny tsy fahasalamana izay mahazo ny voaka malagasy indrindra fa ireo zay lavitra ny ivotoerana amin'ny hôpital lehibe ka izany indrindra no nanaovana an'ireny hôpital manara-penitra ireny manerana ny nosy eo ihany koa ny fanokafana ny CSBD mba hialana amin'ny fianaky ny retina sy ny fijaliana izay mahazo an'ireo voaka izay somary lavidavitra ny toerana misy an'ireny hôpital manara-penitra ireny hatao maimaimpona ho izy hatrany ny fandradram-piterahana mba hialana amin'ny terabitro lava izay mahazo an'ireo voaka malagasy sasany izay isany mitarika amin'ny fahantrana ihany koa moa ny tsy fafehezana ny isan-jazateraka ho an'olona tsirairay ho ampiroboroboana manerana ny nosy ny fametrahana anireny fahazahoana herinaratra avy amin'ny angovoazovoazona ireny mba hialana amin'izao olana délestage lava izao ka nitsindriny mafy tamin'izany ireo faritany rehetra manerana ny Madagasikara notsindriny tamin'izany ihany koa fa hotokanana amin'ity taona ity ny teleferika mba hiadina amin'izao fitohanana lava reny izao ho izy ka ireto avy ny toerana izay hilalovan'io teleferika io Anosy Soarano Antanimena Ankorondrano Alarobia Ivandry Collision Analamahitsy ary lycée français Ambatobe toy izany ihany koa ny train urbain izay mamakivaky anireny vohitra miala any amboho manambola hatreo amin'ny gara Soarano ho afianganana ihany koa ny fanaovana passeport ho izy raha enim-bolana izany teo aloha dia ho afianganana ho vita ao anatin'ny ray volana izany ary hametraka masovoa any Paris ihany koa mba hanafianganana ny fanaovana passeport ndreo zanaka ampelezana any ivelany ary ho zarana carnet pokotany ihany koa ny tsirairay izany hoe carnet pokotany tsy toy ny teo aloha fa carnet pokotany somary manara-penitra kokoa mba hafahany tsirairay misitraka ireo zay tombotsoa rehetra toy ny reny fizarana jiro sy ny fizarana varitsino sy ny tariny ireny notsindriny tamin'izany ihany koa ny fanaovana pipeline any atsimo ary tsy maintsy hovitaina izy io izy satria mba ho fanomezana rano fisotro madio ireo ponina any atsimo eo ihany koa ny fanafianganana ny fahavitany autoroute mba hanamora ny famoivizana Antananarivo Tamatavy ary notsindriny mafy dia mafy tamin'izany fa tena tsy handefitra mihitsy ny fanjakana
amin'ireo zay manao hetsika mamoa fady indrindra fa eo amin'ny fanolanana andrenjaka tsy ampitaona ireny ka andraisana fepetra tsy vitany migadra mandrapahafaty sy alefa sesitany ihany izy ireny fa tsy maintsy tsondomina produit chimique na ny atao hoe castration izany hoe tsondomina an'izay produit chimique zay filahina izy ireo mba tsy hanana an'izay filana izay tsony ho amafisina toraka zany ihany koa ny ady amin'ny tsy fandrimpahalemana sy ny asandahalo ary ihany koa ny fakanankeriny ka noho izany dia tsy maintsy handray fepetra daholy ny ratsa mandraika rehetra indrindra fa ny eo amin'ny tafika noentiny namarana ny teniny moa dia amin'izao farany taona izao sy fiandohan'ny taona 2024 izao dia hoisy ny fanalefahantsy na ny remise de peine ho an'ireo olona zay tsara fitondrantena nandritra ny figadrany ka ho avoaka amin'ny andalana eo ny didy sy ny listra ireo olona zay nahazo an'izay remise de peine izay na ihany koa ny fanalefahantsy ary hivoaka tsy ela ihany koa ho izy ny premier ministre sy ireo membre rehetra mandrafitra ny gouvernement vaovao izay raha tomboko lasy tomboko vavy hamarana ko ty vidéo antsika ity ka manatsika rehetra na commentaire ambany ty vidéo ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manatsika ihany koa ilakeny vidéo antsika manatsika trany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sesy tamatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa Simio, o meka me mito, sasa ngano tin, falavian no zautia, va maheri vitia, vanga, atulu chono, taningesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Samia ngati za utianye
aza miagnatsy aza miagnatsy